Makanisary io amin'ilay Andriamanitra maharim-po sy miantra anao. Makanisa io amin'ilay Andriamanitra maharim-po sy miantra anao. Miarabantsika rehetra indray amin'ity famaranana zao herinandro fiarahana izao. Saotra tamin'ny faharetanao, tsy tapaka fanaranao izao fandarana izao. Miarabanao andeha amin'ny alalan'io fahafantarana mba ampitsikitsiky iny no ifampiarabantsika amin'ity androany ity. Hombanao hatrany Andriamanitra ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tombontsika ne ho anao sy ny ankonanao. Ivavaka isika raha andinika izao dinidinika izao. Ivavaka isika. Rainay eo izay ny an-danitra misaotra anao indray izahay fa manana tombontsoa lehibe nahatratra ity andro ity. Tsy misy herinay na tanjakay fa tsapanay fanoho ny fahasoavan'i Kristy no natao izao anay ary ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nahalandritra ny Israely avy. Ankehitriny ary raha hidinidinika ny tenanao izahay dia aoka ho aminay ny fanahinana masina. Amela ny tsy fahatanteranay ianao ary aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay ka izao fotoana izao dia mba hoanitra kasitrahana eo anatria seza fiandrinanao mitahizo ampiaino izao amin'anaran'i Jesosy. Amen. Makanesa amin'ilay Andriamanitra maharim-po sy miantra. Ao amin'ny Isaia 7:7 andinina izay efa hitanao teto nandritra ny terinandro ity manao hoe mety manadino zana minono va ny vehivavy ka tsy hamina fo amin'ny zanaka nalokiny kibony. Eny mety hanadino ihany izy fa izao kosa tsy mba hanadino anao. Tsy nanadino antsika Andriamanitra. Tsy manana heritreritra Andriamanitra hanadino anao fa mahatsiaro anao mandrakariva izy. Ry mpiara mitinika, miatraika lalina ao am-pon'Andriamanitra toy ny hoe ara-batana sy ara-petsepo mihitsy ny toe-javatra mahazo antsika tsirairay avy. Tia antsika Andriamanitra. Nandritry ny herinandro dia niverimberina teto foana Andriamanitra mamindra fo sy miantra Andriamanitra. Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra honena, Andriamanitra mikarakara. Andriamanitra eo amin'ny toe-javatra rehetra amin'ny fiainanao. Andriamanitra zay indrindra no anaovan'i Jesosy ilay antso ao Matteo 20:20 manao hoe makanesa ty amiko ary ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Makanesa ty amiko o Jesosy. Makanesa eo amin'ilay mpamindra fo sy ilay be fiantrana. Makanesa eo amin'ilay miara-miory aminao. Makanesa eo amin'ilay honena anao ary makanesa eo amin'ilay mikarakara sy vonona hitantrana anao. Tompony atanteraka an'izany. Mangataka anao izy. Anakalona anao, anakalona fantranao amin'ny haren'ny fahasoavana. Tsy mendrika velively ho lalain'Andriamanitra isika. Fa i Kristy ilay tongontsika no mendrika ka tonga antsika afaka eo amin'Andriamanitra. Ary mpiara mitinika amiko. Natohina ny ratsy ny toe-piainanao tamin'ny lasa. Na manahoana ny fitondrantenanao teo amin'ny fotoana maro samihafa. Na manahoana ny habe ny ankivinao mahita ny ankehitriny. Manatona amin'ny Kristy amin'izao toerana misy anao izao. Makanesa ty amiko ianareo. Hoy ilay mpamindra fo sy miantra. Dia no lalana malalaka ahafahanao ilay mpamonjy be fitiavana. Isakambina anao amin'ny sandrom-pitiavana izy ary anafy anao ny akanjom-pahamarina. Ry mpiara mitinika namana. Ho amarinina sy ho atanjahina izay mibanjina sy manatona an'i Jesosy. Ireo izay mahatsapa ny fahantrany ara-panahaka manatona an'i Jesosy tsy ho laviny ary tsy mandao anao izy. Ampitafiana anao ilay akanjo fotsy ahafahanao misiho natrehan'ilay ray be fitiavana. Ilay toetra madio tsy misy pentina no atafina anao androany
raha manatona azy ampasahina ianao. Ary toy izao ny fitarainany aminao manao hoe ray marinao, ny solovona ity mpanota ity aho, aza ny firenireny no jerenao, aza ny adalantsy sy ny toetra lasiny no jerenao, fa izao jerena ho Jesosy. Eny, na dia antsoantso ampangaza zara eo Satana, ka hitory azy ho mpanota ary ilaza azy ho zanany. Ny rako ho Jesosy, ny rany Kristy dia manan-kery lavitra hiady ho anao, hiady ho antsika. Amen. Ry mpiara mitetika namana, makanisa eo amin'ilay miantra anao sy namindra fo aminao. Makanisa ty amiko Kristy, ianareo rehetra izay miasa fatotra sy mavesatra entana, zaho anome anareo ny fitsarana. Tompony, omba antsika tsiraray avy ary dia manolotra ny fisaorana antsika rehetra. Nanana ny faharetana indrindra izay herinandro izay, kanefa mino sy mahatokosa fa ho tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra izay mamindra fo sy mahari-po aminao, ary ny fitiavana izay vonona mamonjy anao. Andeha hoentsika ambavaka izany dinidinika izany eto am-pamaranana. Andriamanitra rainay eo, tena faly izahay, satria manan'Andriamanitra mamindra fo sy miantra, ary mbola Andriamanitra miantso anay ho eo anilany. Itiary izahay miatoraka eo aminao amin'izao toerana misy anay izao. Raha iso izay Andriamanitra, ho zanakao lahy, ho zanakao vavy, amin'izao fahantrana izao, amin'izao mampanota anay izao, dia manatona anao izahay. Raha io, raha iso izahay, ekeo ho zanakao. Dia raha iso ihany koa izay mpiara-mitinika amiko izao, satria manatona anao izy. Dia mihita ianay amin'ny tontolo andro ity, noho ny anarana Jesosy. Amen.